Mahakasika ny zavakanto kosa na dia mbola tsy mahazatra loatra antsika eto Madagasikara ny cirque dia izany Media Consulting ny mampiditra izany tsikelikely profonjany ny seho atoato izay tanterahanao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ao ny Media Consulting ny mikarakara ary ny rehetra no izahanao mena fahafampo anatin'izany. Ho fialana mahazatra sy hanomezan-danja sy fahafampo ireo ankizy sy ny tanora dia hetsika goavana cirque indray no atolotry ny karakara Media Consulting ho an'ny rehetra ny fahadimy volana oktobra izao ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina. Mpanakanto sy mpanao cirque matianina miisa 1.2 avy any ivelany sy mpanakanto malagasy miisa 2.2 no anafanany hetsika. Ny tanjo Media Consulting dia mazava ho azy fa ny anome fahafampo ny mpijery. Zay no tanjo Media Consulting. Ny vidipidirana zany dia misy karazany anankitelo. Voalohany indrindra ny billet tsotra zany dia 20 000 ariary na 2 alina ariary. Ny réservation dia 150 000 na 3 alina ariary. Ary ny VIP moa hitanareo le fauteuil rouge igny 50 000 ariary. Nefa ny resahanay teo zany fa misy vidipidirana manokana ho an'ny mpianatra. Zay efa ataonay moa ny antso eto zany ho an'ny mpianatra sy ho an'ny association na ho an'ny centre culturel ny mpianatra Tsakanavaka ka arivo nisan'izy io aloha arivo dia natao 10,000 sy 2 alina na 75 000 francs. Mpijeratra amin'ny 10,000 no andrasana amin'ity hetsika Mada Circus Show ity ary ny ampiainan'ny olona amin'ny resaka kolontsaina no tena tanjon'ny mpikarakara ary ny ampiainan'ny malagasy ireo zavatra malaza nivelany. I Gottlieb sy Patrick Tenay no anolotra sy anentana mandritra ny fotoana.